miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra zao angatahany vola foanao ary rehefa tsy manome dia divany. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe tsika kristianina ny sahiran-tsaina satria misy ny olona izay manana an'izany toetra zany ary itsika tsy te hiady dia tsy hitantsika tsony izay atao satria manome tsika dia mahatsapa hoe tena tsy mety fa tena efa lany ny volako mila tsy hisy tahiry tsony atao ampelantanako. Tsy manome nefa antsika dia anaovan'ilay olona resaka lavabe hiadivany, anaovany chantage ary indraindray aza dia ianao indray no melohany hoe ianao mihitsy ny diso. Raha tsy manome ianao zany fa mety hoe misy zavatra angatahany dia ianao indray zany ny diso hoe ianao tsy tia, ianao tsy miraharaha, mba anarany ohatran'izao nefa ohatran'izao, ianao dia melohany ianao dia any aminao daholo indray no arihatrany ny zavatra rehetrarehetra. Zany olona zany amin'ny ankapobeny dia ren'ilay olona le antsoina hoe manipulateur reny ary tena fitiavan-tena tsotra zao fotsiny. Reny olona reny dia le olona izay mikoty ny volany paosinao mihitsy. Izy mihitsy no mikajikajy hoe misy vola zao, endrasandrasany mihitsy ho tonga amin'ny farany volana dia fa indray izy. Io olona io dia olona tsy mahazaka atao tsia rehefa mangataka satria efa zatra nahazo indray mandeha indroa izy dia tamana dia mangataka foana dia tsy te halala mihitsy izy fa tsy maintsy mahazo izy. Ary hainy mihitsy satria manipulateur azy dia hainy mihitsy manodikodina ny zavatra rehetrarehetra dia lasa ohatrany hoe manome foana ihany ianao fa tsy mahazaka. Efa ianao efa mahatsapa koa manao hoe tena efa ohatrany tsy mety fa tena efa hiady mivady amin'ity fanomezana lavo ity na koa mety hoe efa tena tsy mety mihitsy fa efa tena mihoatra le izy. Lasa miankin-dobe amiko loatra le olona na koa hoe efa tsapanao mihitsy hoe efa tena manipulation ataony fa tsy masay ianao satria ianao tsy te hiady. Mety olona akaiky le izy. Be dia be zao ny zanaka mandavaka ohatran'izany atony amin'ny hoe le ray aman-dreny tsy miasa le ray aman-dreny fa mipetraka fotsiny ao an-trano dia le zanaka miasa, mbola tsy manambady le zanaka fa dia fa zay volosan'le ray aman-dreny fotsiny ao dia isaky ny tonga ny farany volana dia tonga daholo ny karazana problème ny facture sy ny ohatran'izany dia le zanaka daholo mandohan'io dia le zanaka nefa mba hoe hanomana ny hoaviny sy ny ohatran'izany fa tsy hamelan'le ray aman-dreny. Raha mba miarakaraka amin'ny olona dia fa hidivan'le ray aman-dreny satria tian'le ray aman-dreny ho tangosana foana ny volan'le zanany ary le ray aman-dreny zany dia hoe le zanany no tiany hiantoka anazy ray manontolo mihitsy. Dia rehefa tsy omena dia manao resaka lavabe mihitsy ary tsy voatery ny ray aman-dreny any fa na ny zanaka ihany koa aza. Dia misy ray aman-dreny dia sahiran-tsaina mihitsy satria le zanany ohatrany hoe faly fotsiny tangony arena be any dada sy neny dia tsy hita mihitsy izay atao, mena vola atao foana fa tsy mahavita ninina mihitsy dia mangataka foana dia rehefa tsy mahazo dia manao vavabe, manao teny mahery, manao an'ity karazan-javatra rehetrarehetra ity manao scandale mihitsy arany hatramin'ny hoe zary ataovy tsy zanaka roa tsony aza miantsoantso anatsony sy ny ohatran'izany rehefa tsy azon'ilay zavatra tadiavina. Izay dia hoe hiadivany satria efa zatra. Le izy koa manko indraindray misy faute avy amintsika ihany satria tsika no fananazatra anazy an'ilay izy dia lasa zadratsy izy hoe any aminao foana izy zany no mitodika isaky ny misy zavatra izay mahazo azy dia rehefa tsy azo amin'ilay zavatra tadiavina dia tezitra izy satria miala izy satria ny azy zany tsy dia tena le fihavanana loatra mamaka azy fa le vola. Ny olona ohatran'io dia olona matetika matérialiste ary olona tena hoe tia rendrarendra, tia vola, tsy te hanao ninina fa dia mitango fotsiny dia kamo eo. Dia ohatrohatran'izay ny toetran'ilay olona ary ny tena be dia be mitaraina amin'ity resaka ity dia ilay olona mipetraka ty ampitan-dranomasina. Eo aloha dia aloha hazava tsara satria rehefa ty ampitan-dranomasina dia eritreretina hoe manam-bola be tsy tokony tsy hoforoana. Ny anareo any tsy na euro ny miasa, dolara ny miasa ny anareo any ka 4,000 zany rehefa tonga ty Madagasikara fa dia andefasa aloha na dia 10 dolara ary na dia 5 euro ary dia zay. Dia ohatrany hoe rehefa tsy manome dia hoe na dia 5 euro ary ve dia tsy foiny nefa izy rehefa mitambatambatra koa vola be any ary tsy olona anankiray io mangataka io fa marobe dia indrindray le olona tsy micomprendre mihitsy ny fiainana ravana na dia atao hoe aty ampitan-dranomasina ary dia tena sarotra ary tena hoe sahirana ny olona fa tena mandeha hatramin'ny 2 euro 5 euro kotiana daholo fa tsy hoe dia fa ny andafy izy zany na koa hoe nanambady vazaha dia hoe rehefa manambady vazaha dia manam-bola be fa tena mampiady io ary indraindray lasa mitondra korotana ao anivon'ny tokantrano ilay fangatahana lava zany izay ataon'ny olona rehefa tsy micomprendre le olona ao anatin'ilay izy.
de sahiranytsika hoe ahoana no ataoko am'le izy satria olona kaiky le izy olona tsy tiako iadivana le izy za makristiana tsy tsy te anao an'le hoe ifamalina iteny amin'ny mahery aminy hoe tsy mety ny ataonareo zany indraindray koa misy alahelo any ao anatinao hoe ohatra ny malahelo any ianao de mifankaro adaolo ny zavatra rehetrarehetra de sahiran-tsaintsika de ny zavatra voalohany aloha ry havana zay tiako tenenina amintsika de izao aza mandainga indraindray tsika de lasa mandainga foana hoe mba tsy ary tonga anay ady de aleoko mihitsy ara mandainga hoe tena sahirana be zay fa nisy vola ohatran'izao tsy mety ny mandainga fa mitenin'Andriamanitra de mampianatra antsika ny amin'ny hoe aza mandainga ary didy fahasivy zany ny zavatra faharoa de izao ihany koa efa nampianariko teto zay fa mbola averiko ihany hoe avao tsara ny charge sy ny fardeau ny fardeau de le entana mavesatra any amin'ny Galatiana 5:2 de misy le tenin'Andriamanitra hoe mifampitondra zay mavesatra io le fardeau zany hoe ampianarintsika hifampitondra ny zavatra mavesatra le zavatra mavesatra io de zavatra mandalo le fardeau zavatra hoe tsy apozina zany tsy zakan'le olona irery mihitsy le izy fa tsy maintsy ampina izy amin'iny tranga anankiray iny ohatra zany hoe mainy tranony na koa hoe nisy fahafatesana na niditra réanimation tampoka misy opération d'urgence de na koa hoe niala tamin'ny asany tampoka izy de tsy maintsy ianao amin'iny fotoana iny zany mifanohana sy mifanampy aloha amin'iny fotoana iny izy le antsoina hoe fardeau fa eo ambanimbany eo koa le Efesianina 5:5 Galatiana 5:5 eo amin'ny 5 de miteny izy manao hoe fa samy mitondra ny entany avy ny olona rehetra zany hoe eo ambony izy mitemana hoe mifampitondra zay mavesatra fa eo ambany izy miteny fa samy mitondra ny entany avy ny olona rehetra zany hoe misy kosa nefa ny entana zay samy mitondra ny azy ary le hoe entana zay samy mitondra ny azy io le antsoina hoe charge io zany de tsy inona fa le hoe zavatra isan'andro tahaka ny hoe ny sakafo ny jiro ny écolage ny kiraronao ny haingonao ny voalaovam-boleo raha teanao koro isan-karazany ianao sy ny zavatra tianao vidina isan-karazany de fa charge anao zany ianao no miantoka an'izany fa tsy ny olona hafa kory ny tokony anatanteraka an'izany de amin'izay fotoan'izay zany de ny olona tsararay avy no samy mitondra ny entany avy ka avao tsara le izy fa tsy fahaizantsika manavaka an'izany mahatonga atsika ho lasa manome foana na de charge arany rehefa ohatra zany ka fardeau de tena manampytsika ny hoe tena mavesatra zany zavatra zany de tsy miandry takina akory ianao fa tonga de fa na hoe angatahana fa tonga de fa inona ny azo anampina amin'izao situation mahazo anareo zao fa raha hoe zavatra isan-karazany charge hoe de tena afaka miteny tsara mihitsy ntsika manao hoe tena tsy afaka ny anome ary zay ny zavatra fahatelo masai manao hoe tsy ianao zany tena afaka miteny tsara mihitsy manao hoe tena tsy afaka manampy aloha dia ilaina fahaizany io miteny hoe tsy io tsy rehefa miteny hoe tsy ianao de mazava azy fa ho tezitra zany aloha io olona io fa tadio zay surtout raha olona tsy micomprendre izy na le olona manipulateur izy de tsy maintsy ho tezitra izy raha vao mahino hoe tsy de aza manao be resaka fa mila mahay mamaly tsara tsika ao anatin'iny tranga iny zany de miteny fotsiny manao hoe tena tsy afaka manampy aloha fa de tena mifampitondram-bavaka tsika ianao zany mahalala raha izy moa matetika mety hoe tsy de anontany hoe fa maninona ny antony fa raha manontany izy de tena manao hoe tena antony manokana zay tsy azoko resana anao zany hoe ianao zany tsy voatery tsy maintsy etaleny problème anao eo na hoe iresaka amin'ny anazava amin'ny eo na ohatran'izany fa de fitipitino ohatran'izay fotsiny izy mba tsy halavan'ny resaka satria raha vao arakaraka ny be de be ny zavatra teneninao de hitady motif hitezerana aminao izy zay le mahatonga le hoe hiadivana ianao mitady motif be de be hiadivana aminao izy fa fitipitino ny resaka manao hoe tena miala tsiny aloha fa tena amin'ity aloha tena tsy afaka manampy fa tena mitondram-bavaka fotsiny zay de zay fotsiny na inona teneninao raha mangataka raison izy zay tsy ananany akory ny droit an'izany hoe mangataka ianao ndreny angatahany explication fa maninona ianao tsy amme tsy manana fahefana anao an'izany izy fa raha mangataka izy de azonao tenenina manao hoe tena antony manokana zay tsy azoko lazaina aminao ary le antony tsy azo lazana aminy de azo de afaka antony tsotra fotsiny amin'ny hoe efa be loatra ny nangatahanareo ary tsy tokony anome anareo an'izany akory satria charge zay nareo ihany no tokony hitady an'izany fa tsy azonao tenenina aminy zany de fa afaka mety ihany zany ny ataonao manao hoe tena antony manokana aloha zay tsy azoko lazaina aminareo de zay le izy de maila miresaka ohatran'izany koa raha ohatra tsika ka tsy te hiady amin'ny olona satria le olona tena amin'izao fotoana zao efa tena hoe masika mihitsy izy maka vola aminao indray no masika aminao
ary dia tena mila mitandrintsika ao anatin'izany. Dia ny zavatra manaraka ihany koa dia izao izay misy any aminao ihany atao aza mamorona mihitsiny na hoe ohatran'izany satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny arak'izay anananao izy no ankasitrahana fa tsy arak'izay tsy ananana. Ka raha ohatra zany ka misy olona mangataka sy ohatran'izany aminao matetika izy dia izay misy omena azy. Na toka mangataka 50 000 aminao ary izy ka 250 000 misy any aminao dia izay aloha omena. Zay omena fa aza hoe tsy maintsy ahoana moa zany fa 50 millions nangatana dia tsy maintsy farafakeliny zany 25 millions tokony omeko azy na ohatran'izany fa zay misy any aminao no omena dia zay aloha ny zava-dehibe indrindra. Ary ny farany dia ity aza manamelo tena. Satria indraindray tsika lasa manameloka ny tenantsika hoe sao dia mba diso ary ahy tsy nanome. Satria le olona dia anameloka anao izy rehefa avy eo hoe nareo zany. Ary misy ane olona ravana tena manao sinema mihitsiny tonga dia mitomany milo tapaka mihitsy ny lalandrany dia lasa tsy matsindro zany le olona fa tena hoe tsy maintsy anome anaovany ohatran'ny sinema ohatran'izany mihitsiny dia tsy maintsy manome ianao. Dia lasa manamelo tena anao isaky ny tsy manome satria lasa kidrakidra be foana dia lasa manamelo tena. Fa tena mijoro tsara mihitsy anao manao hoe eo anatrehan'Andriamanitra fantatro izay ataoko fa tena hoe mety zany. Tsy ho tezaiko reto olona reto hiankin-doha amiko fa tena tsy maintsy mitena ito androany hoe tsy aloha dia amivavaka no ameko azy amin'ny manaraka indray manome fa raha vao isan'andro na isaky ny tapa-bolana sy ohatran'izany ianao manome foana dia efa tsy eritreritra milina intsony izy fa dia fa ianao zany no miantoka ny fiainany ny eritreritrany. Ary dia tsy maintsy efara amin'io foana satria tsy isy fiafarany mihitsy ho fangatahana io. Ka tena mila miteny an'izay tsika hoe aza manameloka ny tenanao fa mijoro tsara mihitsy manao hoe na dia ho tezitra amiko azy izy tsy maninona fa tsy fotoko zany fa tsy responsable amin'ny fihetseponya fa izy zany no tezitra izy satria tsy mahazo hitadiavina dia tsy voatery hoe zany meloka ao anatin'izy fa za koa manana ny fiainako manana ny fikasako manana ny projetako samihafa izay anangonako vola. Ary fantatro ny amin'ny hoe eto mamaly babena eto manao an'izao eto manao an'izao ka na dia ho tezitra raha le olona satria tsy mahazo izy dia anazy sy anazy azy zany fa ny amanokana aloha dia izao fotsiny amin'ny hoe eo anatrehan'Andriamanitra fantatro fa mety ny zavatra izay ataoko dia izay. Mila mijoro tsara tsika fa raha tsy zany manipulen'ny olona fotsiny ary izay manaiky ataon'ny olona fitaovana dia lasa fitaovana. Dia mahireza ry havana ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.